Baccalauréat Antananarivo andrasana amin'ny farany herinandro ity ny valiny. Firaisan'ny pirenena mpikambana ao amin'ny SADC tsy mankasitraka ny faneriterena amin'ny fahafahana maneho hevitra. Raha ranom-pirenena ekena ny fampiatsoana fiaonany amin'ny fanoherana sy ny fitondrana tsy ekena ny fiara-mitantana ny rivotra kotovao. Zomaro amby roapolo aogositra 2024 tonga soindranao tonga kilasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba ary manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny raharam-pirenena avy hatrany ankavantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Faty antoka ho an'ny firenena sy vesatra ho an'ny malagasy ny tetikasa teleferika izay mitroka solika hatramin'ny 710 litatra isanandro ka mitentina hatramin'ny 700 tapitrisa ariary na 2,9 euro isam-bolana ny vola laniny aminy hoy ny noty navoaka ny vovonana firaisan-kina no mafisy ny rivotra kotovao fa tsy vahaolana fa enta mavesatra ara-toekarena sy arangovo ity tetikasa ity satria miteraka trosa vaovao sy entona maloto ary indrindra manampy ny olana efa miatra mitakiny ahoana paibe maso ny fifanarana momba ity tetikasa ity moa ny firaisan-kina Narcisse Karazavy Tairiniana. Faty antoka be iray lavaka ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy ny fanatanterahana ny tetikasa teleferika araka ny noty navoaka ny vovonana firaisan-kina androany raha ny kajy tsotsotra mantsy dia mahatratra zato hatramin'ny 50 litatra isan'ora ny solika lan'ny groupe électrogène iray amin'ny fampiodonana teleferika araka ny fanazavana izay nomeny sekretera mpanjakana medity ny tanàna vaovao izany hoe mahatratra 710 litatra isan'andro ny solika ilaina amin'ny fampiodonana azy midika izany fa solika hatrany amin'ny 700 tapitrisa euro na 4,5 euro isam-bolana no ampiasaina ary mety hiakatra ho 2,9 euro isam-bolana izany raha miasa adiny 12 isan'andro. Efa ela ny fanoherana no nilaza fa faty antoka ho an'ny firenena io hoy rivotra kotovao mpikambana eo anivon'ny firaisan-kina ny olany Jirama Tsivova dia izao manampy fandaniana amin'ny angovo izao indray ny fitondrana hoy izy nanamafy. Faty antoka io na inny tsy hoe tia na tsy tia io ataoko hoe soahany zareo safidiny io zany ny eritreretiny fa firenena mandroso dia misy teleferika mandendeha era amin'le capitale safidiny iny efa miteny zahay mipanohitra hoe tsy mety io fa raha mandeha zany izao fotoana zao raha nampatsehivy nylay taratasy nataony lehibe ny firaisan-kina hoe rehefa natao ny kajikajy satria izy ihany mamoaka an'le kajikajy dia hita tokoa fa faty antoka akoatrany hoe jereo neny fa fahaseranantsika amin'ny lafiny any amin'ny Jirama satria miankina be tsika amin'ny fampiasana nyreo groupe amin'ny gazoal efa sanandro firy-taona zany dia manampy fandaniana hafa ndray tsika zay miankina be dia be amin'ny gazoal lazaina moa zany fa hoe mandalo fotsiny io fa ho avy lay tena énergie madio anaovana an'io efa zany tsy maneritreretina miloha tsy mieritrretina ny aloha zany ny compte d'exploitation an'io an'io zay zany le ampatsehiviny akoatrany hoe lara-pahamehana moa voalazako teo ahoana moa zany tsy aloha hoe mba nanamboarana lalina tany kongo hoe lalany anosy-pianaly lalina makany estampika diso vera miteny an'izany mikajy mihitsy mampiteny an'izany satria be da be azy 150 millions zay. Raha ny sehatry ny angovo no resahana dia miteraka entona maloto 27 taona isam-bolana ny teleferika izany hoe mitovy amin'ny setroka avoaka ny fiara miisa 50 isan-taona raha ny sehatra ny toekarena indray dia mitovy amin'ny karama na mpiasa-panjakana miisa 410 eny amin'ny ambaratonga fototra na koa sakafon'ny mpianatra miisa 10 sy 2 tapitrisa ny sandany volalany mandany hatrany amin'ny 500 tapitrisa euro isan-taona ho an'ny Jirama i Madagasikara ka fandaniam-bola fanampiny araka izany ny fametrahana ny teleferika ho hiatrany ny firaisan-kina. Eo amin'ny sehatra ara-tsosialy efatrora isan'andro ihany no mandeha ny teleferika kanefa izany aza efa mampimenimena ireo mpampiasa azy araka izany raha tokony hanamaivana ny fahasahiranana ity fototra firasa ity dia hita fa tsy miasa ho an'ny rehetra kanefa andohavan'ny rehetra vola be ho tombotsoa n'olombitsy troso samy ampitrosa ary raha ny hita aza hoy ny fanazavana dia fitaovana viany ivelany avokoa no nampiasaina tamin'io tetikasa io. Ary ny hevitra anankiray za dia anisany miteny an'izay
raha nanamboatra an'io isika nitrosa an'io isika jereo fa farafa keliny any amin'ny 5 na 5 amin'ny 5 isanjato ny zavatra nampiasaina tao de zavatra fa nivelany daholy enina de hatramy simahary na ininona fitondram-panjakana zany hoe lasa miverina ho azy sady mitrositsika zanabola sisa nitavela eto amintsika fa nahatra am'ireo olona manamboatra azy ary de betsaka nylaina avany andafika tafiteny ny secrétaire d'état hoe tafijanona le izy fa marary lay vazaha ohatrany hoe mandaly fotsiny zany fa mampitona zany tena manahirana mihitsy hoe zay zany le trosa manandevo satria na ny zavatra tsy misy avy eto anatiny ka hoe manampitombo afa-tsy reo le manovra sy ny sisy reo anga de mety no manodina an'le izy mbola miankana amina zavatra mbola ampilety trosatsika kina ny taveto amintsika zany trosa sy ny fanampiana indray subvention indray mate io ve no subventionnena fa mpandehanana an'io raha tsy hoe atao royal angamba ny frais de etretina hoe olona 4 alina 4 alina sa 5 alina isan'andro mandeha amin'io aiza nisy olona ilahatra fiady ny firy zany ilahatra io itahinan'io reo olona mipetraka araka izany ny fantaniana raha tena vahaolana ho an'ny malagasy ny fanatanterana ny teleferika eo amin'ny lafiny ara-toekarena eto Madagasikara rehefa asoroko zany le hoe safidy fitondram-panjakana io anazy zao ka io ny tiany ataony io ny mamirapiratra io ny apretina amin'ny alina ohatra ny jiro rehetrarehetra fa rehefa maraina ny andro de loto ny hita eo anazy iny aloha ny vahoaka ny tsara fa lay hevitra zay zany na mafisina ny taratasy hoe ahoana moa zany satria rehefa anao projet mantsy ianao mba misy calcul ihany zany mba misy kajikajy hoe tondra inona moa zany ty amin'ny lafiny social amin'ny lafiny économique ary ahoana fipetraka io amin'ny lafiny ara-bola eo amin'ny fitantanam-bola mpanjakana zay ny mampaprojet de nahita ve zany ny fitondram-panjakana io fa viable économiquement financièrement amin'ny lafiny ara-bola amin'ny lafiny ara-économia ho an'ny firenena io projet io zay mie nitenenan'io fa raha isyny sasa mola izy hoe nareo de fialonana fotsiny de zay mahatonga ny présidentny inona ty izy ny firaisakina manamafy an'izy ara-taratasy mampatsiahy satria zavatra fanresahana foany zany mitaky ny amoahana ampabe maso ny vidiny sy ny fifanarahana rehetra momba ny teleferika ny firaisakina araka ny notina voakany eo ihany koa ny fametrahana ny fandaharam-potoana mazava iovana makany amin'ny angovo azavozina ary ny fanadiadiana momba ny fahafahany io tetika azy io itoy sy ny fiatraikany ara-tsosialy mialohan'ny nametrahana ity fotodrafitrasa ity de tokony napetraka mialoha ny famatsiana herinaratra azo itokisana isy ny modely ara-barotra mahompy no mafisy ny firaisankina fa ho an'ny firenena toan'ny Madagasikara izay miaina anaty fahantrana lalina ny 20 isanjaton'ny mponina ao aminy de ny gazoalina iray litatra dorana noho ny fisian'ny teleferika de boky iray azo ianaran'ny mpianatra sakafo iray fanafody iray verivery ho azy kanefa trosa babe ny isam-batan'olona tsy misy mandeha amin'loany ny fitantanandra raha-mpanjakana ka miteraka krizy ara-politika indrindra ara-toekarena hoy ny mpanao politika any misy zavatra tsy laharam-pameana manjelanjelatra sy mamirapiratra no ifantohana ka mampidovitra ny tanindrazana ny hafarany hoy ny fanazavana tsy misy intsony ny fahalalahana maneho hevitra vohitsakitsaka ny demokrasia tokony hatonga saina ny mpitondra ny tsikera sy ny fanakianana hitondrana fanovana fanadiadiana eo amin'ny sariny ny aro-tanjona tsy mifanaraka ary mifanohitra tanteraka amin'ny zava-misy anany malagasy ny filazana famandroso i Madagasikara 20 isanjaton'ny malagasy mena anaty fantrany ary efa mananika ny 70 isanjato no tsy anasa ankehitriny ho ny solombavam-bahoaka naneho hevitra misy ny marge fitenenana famandroso i Madagasikara saingy tsy amin'ny tokony ho izy ny lalana hitondrany mpitondra izany tsy maintsy misy ny tsikera sy ny fanakianana manoloana ny tamaso sy ny fomba fitantanana tsy mahomby tsy tokony ho tapenam-bava ny rehetra eo anatrihan'izany ho ny fanazavana tokony akana lesona sy antsiana aza ny filazana ny tsy mety ho vasiko any afarany mpitondra raha amin'ny miziriziry manitsy tadiny mantoa misy ny ataontsika hoe parti politique eto Madagasikara de misy ny hoe parti politique au pouvoir de misy ny opposition misy ihany koa le lazaintsika hoe sady tsy hatsany tsy aro fa neutre sy ny sisa na izany zany aza nefany de tokony haisy alala foana ny fanjakana hoe tsy maintsy anohatra izy ary tsy maintsy ataontsika hoe anao an'ilay critique sy ny rehetrarehetra fa reny tokony akana lesona tokony sainana ihany koa ary tokony antsina ny fomba fandesa ny fomba famindra ao anatin'izany rehetrarehetra zany
fa tsy hoe andeha akahala sy fandrafy amina zavatra rehetra fa matoa le olona miteny dia misy dikan'izay ary misy antony zay dia anjarany tsiraray manatsaina ny tokony andinika hoe inona ny tokony atao fa raha mizilizily amin'ny heviny moa izy dia fatatsika ihany hoe tsy maintsy ho vasoka sahala ny lohalika ny efarany. Tsy takona fena fa mibaribary ny krizy eto amin'ny firenena indrindry ny lafiny ara-toekarena sy ny politika ho ihany ny fanazavana. Tena sahirana na io fanjakana io ary ataontsika hoe manjaitra tody amina kesa rehetrarehetra misy ao amin'ny fitondrana satria dia mihena amin'ny ampahany be daholo ny fitantanam-bola rehetrarehetra. Isika nefa ny anatin'izany dia mbola mirobaroba amina fandanin-javatra tsisy antony izay tena tsy priorité eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha miresaka indray tsika hoe resaka politika dia misy krizy eto ary tena mahavavay ihany koa na fanehoan-kevitra na ny ataontsika hoe stabilité politique an'ilay fanjakana raha tsy maro toerana tsara ao anatin'ny rehetrarehetra ary rehefa mijery sy mandinika tsara ianao satria tsy manana décision mazava izy vokatry ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena rehetra. Dia hitarafana ny tsy fampandrosoana eto Madagasikara ihany koa ny tsy fanajana ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra ary ny tsy fanajana ny zo fototry ny olo-pirenena. Tranga izay itera-doza eto amin'ny firenena raha misy ny fitroarana. Dia tsika moa firenena républicaine tany démocratique tokony isy an'izany atao hoe liberté d'expression zany nefa raha tena mijery tsika dia azo lazaina ary azo ambara fa tsy misy zany. Ary raha mijery ihany koa tsika hoe fahalalahana miteny sy maneho hevitra sy mitaka ny zony sy ny rehetrarehetra dia azo lazaina ihany koa fa mbola tsy misy ihany koa zany raha zay ny azo ambara aminazy satria voelingelina voasakatsakana ary matahotra ny olona ny aneho hevitra satria izay miteny voasambotra ary misy voasazy satria mety mpandrarà le olona na zavatra sahala amin'izany dia voakapa ary amina ain-dehibe ny ary le olona dia rehefa avy eo le olona manana alahelo am-po dia manao réserve any dia reny tena zava-doza ho an-tany sy firenena fa rehefa mitrotro reny dia zava-doza ny aterana ao anatin'ray andro monja. Mena ny tondro tsy misy fampandrosoana vanina kanefa ny amin'ny asa tsy lara-mpamihana manjelanjelatra sy mamirapiratra ny azaka ny mpitondra ankehitriny ka tsy mahagaga raha midofotra ny tanindrazana iombonana. Tsy misy afa-tsy ny famoronana asa no tokony ilofosana mafy ampiakarana ny volamitra isan-tokantrano. Famoronana asa no miteraka fiakaran'ny ekonomia, no miteraka fiakaran'ny PIB io, no miteraka fitsanganan'ny orinasa, miteraka fiforonan'ny asa. Ny resaka famoronana asa amina sehatra be dia be mety resaka hoe fijerevana lalam-barotra eny amin'ny tolam-banivohitra ny 20% dia mena eny amin'ny tolam-banivohitra daholo dia mamboly le olona misy ny tsenam-barotra efa asa lehibe zay. Ny famoronana asa mety amin'ny sehatra zavatra tokony eritreretina ohatra hoe fanodinana ny vokatra eto an-toerana ohatra zany tokony efantoana, zany tokony azakazana, zany zao ny maika mba ahafahana mapakatra an'ilay antsoina hoe revenu par ménage na hoe fiakaran'ny vola miditra isaka ny tokantrano. Fa ny olana dia zao tsisy mijery an'izany mihitsy fa tsika variana amin'ny zavatra mamirapiratra sy manjelanjelatra dia mitovitra foana ilay tanindrazana. Dradradradraina mafy ny filazana fa Madagasikara tsy maintsy mandroso. Fitoana ny tantanana ny firenena, fiamorana amin'ny ara-penitra no misy eto Madagasikara. Mijany ao amin'izay vaovao ny raharaham-pirenena izay tsy ireo mpitondra no tom-pahefana fa ny vahoaka malonjangy tokony misy ny fifampianoana sy fifampiresahana fa tsy fanelikilina izay sotsikevitra satria firenena iombonana ny resaka hoe Jean-Jacques Rabenirin sy olombavambahoaka ny Betioka Atsimo. Nanamafy ny tenany fa misy krizy eto Madagasikara. Ity zany amin'ny fitangany vidim-piainana sy ny vidim-bary, ny faratsy lalana sy ireo raharaha maro manala baraka ny firenena. Na dia mibaribary azy ireo tsy fetezana, tsy manao fa tsy midoka gouvernement ireo solombavambahoaka mpiarady aminy. Notseviny Jean-Jacques Rabenirin fa natomboka ka niatona nitetika sa pipeline any Atsimo. Mila tao laram-pamehana ny mahasoa vahoaka fa tsy seho ivelany fotsiny hoy ny fanazavana araka ny fanadihadiana nataon'ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Taiziniana. Tokony hotsaroana mandrakariva fa tsy ny fitondrana ny tompon'ny fahefana na faratapon'ny fahefana rehefa mitondra firenena avy amin'ny vahoaka ny fahefana ka ny tombotsoan'ny vahoaka no tokony ho tanterana raha ny zava-misy ankehitriny anefa hita fa miseho mahay ny rehetra ny mpitondra ho ny solombavambahoaka Jean-Jacques Rabenirin ka manao be marenina amin'ny feon'ny mpanolotra sy ireo solombavambahoaka voafidy tamin'ny anarany firaisankina. Ka misy le tokony fifampiresahana. Ny andro zareo moa rehefa misy ny hoe fifampiresahana na tolo-kevitra tonga dia fizarana seza tsy atompoko raha iteny izay mba hijerevo hevitra
ny vidim-bary, mba jerevo ny faharatsian-dalana, mba jerevo ny fahorim-bahoaka, mba jerevo ny resaka filaminana ohatra fandripahalemana. Inona ny sezangatahana am'izany re tompoko? Henoy izay fa olom-boafidy zay nge zay ny voalazany lalam-panondrenatsika. De misy koa reo acteur politique mety tsy olom-boafidy koa fa acteur politique zay mahatsaro satria tsisy manana ny monopole hoe zay ihany ny teny Madagasikara, zay ihany no afaka mpandrosoa Madagasikara, tsisy manana an'izay monopole zay. Ka ireo fandrosoana soso-kevitra maro samihafa mba hitadiavam-baholana hivoahantsika am'izao satria na tiandry zareo na tsy tiany mpitondra misy crise eto Madagasikara, crise économique, crise politique, crise ny démocratie, crise zay crise ny corruption koa ngamba ny asa raha azo lazainy zay. Ilaina ny fifampiresahana sy ny fifampianoana fa tsy ny fieverana fa mitady sezana tombontsoa manokana ny mpanohatra rehefa miteny fandraisana anjara amin'ny fanarenana ny firenena fa tsy fandrangitana politika ny faneho-kevitra sy ny soso-kevitra ho iatrany ity olom-boafidy ity na tiana na tsy tiana. Misy krizy eto Madagasikara raha tsy laza fa tsy ny fitangany vidim-piainana, ny fitotonga ny fahefa mividin'ny malagasy, ny faharatsian'ny lalana hatramin'ny raharaha lehibe toa ny bohina triple 7 sy ny maro hafa. Mbako manana ny soso-kevitra raisin'ireo vondrona na mpanao politika na ONG na ray aman-dreny hisiny zay soso-kevitra zay verenjavony satria manao be marinina ny mpitondra, miseho azy fa mahay ny zavadrehetra, tompo ny zavadrehetra tadidio nefany fa tsy vo ianareo ihany ny mpitondra teto ka niseho hoe zay ny mahafantatra an'izao, fantatray ny tiana atao sy ny fantatray ny tokony atao. Misy ny sasany areo hoe vao tsy miteny ianareo de fa fantatra ny tianareo tenenina mba henoy kosa ny vahoaka, henoy ny solombavam-bahoaka, henoy ny olom-boafidy, henoy eny fa nareo miaraka vondrona ray aminareo misy milaza nge mba henoy izy ireo farafaratsina fa marano azy angamba tsy misy afaka laza hoe mahafantatra zay tena mahasoa ny firenena. Za zao vavy any ambanivohitra avy any amin'ny circonscription be de be ny olona na ny anaty ravinahitra any tsy fantatra koa fa makany ianao, nefa za solombavam-boaka tsy maintsy makany ianao mahafantatra an'izay inona no andrasan'ny voaka mba tsy any amin'le tsy mivonto ihany koa no manaintaina. Raha noenona ny solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoerana dia sy toy izao no nahazo ny firenena ho iatrany ny tenany nanamafy, tsy mahay afa tsy ny midoka ny fitondrana manko ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fitondrana na dia miariary aza ny tsy fahombiazana. Hoe raha noenona izay mety tsy toy izao ngamba ny fandehan-javatra indrindra fa zay solombavam-bahoaka mpanohitra, raha noenona izay mety mba nirectifie ny tira ngamba ny fanjakana ary ianareo mahita fa na atao amin'ny hémicycle raha na izay samy solombavam-bahoaka raha vao mandray fitenenana izay ka mba mitsikera sy manapotsitra reo zavatra tsy mety hitanareo ngamba ny zavatra mahazo nefa orakorake tabatabainy sy ny sisa solombavam-bahoaka ve zay am'izay zolonay vahoaka ny miheno na ry zareo pomba mitenena izahay mpanohitra afaka miteny ihany ko zay ny maha lapan'ny démocratie anaty ka za aloha mialatsina fa tsy mihay no mihitsy voalohany indrindra aloha izahay mpanohitra mitsenona satria reo maronisangeza reo ngamba noenona satria reo de hitatsika le rehefa misy ny rencontre eo amin'ny gouvernementa sy ny solombavam-bahoaka de hoe merci président misaotra ny ministre misaotra nyzao miheny fitonana nyzao asa efa misy lasa roambin'ny folo taona lasa roapolo taona lasa lokona de isorana androany zany rehetrarehetra zany amiko angamba ny tsy reny solombavam-bahoaka reny ny tokony hoenony mpitondra mpanitateraka fa zay mitondra ny tatitra ny tena tarainy vahoaka. Akoatr'izay nambarany ity solombavam-bahoaka ity fa hatramin'izao dia mbola tsy misy na rano indray mitete aza ny asa natomboka tamin'ny pipeline any atsimo izay fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fampelezan-kevitra. Raha ohatra ka ndray mato filoha afaka manao défi aminao andao tsika rapitso de rapitso hiaraka aminao fa za de tsy mbola mahita pipeline mandeha, tsy mbola mahita na rano ray mitete ao ambovombe ka oeto rapitso raha ohatra ka diso zavatra teneniko zao de handray micro fa hoe nandainga zany androany raha ohatra ka misy pipeline efa mandeha izy fa tsy le teo milevina amin'ny tany ny any atsimo satria ary tsy hoe afaka ny volana telo volana fa androany satria tany fampelezan-kevitra anao nefa nilaza fa hoe efa mandeha ny pipeline any ka eo no ametrahako hoe tsy fatan'le fanjakana ny priorité na angambany hoe tsy raha rahiny fanjakana ny priorité ny vahoaka malagasy satria
aona moa tsy afatarany hoe rano fisotro aloha sakafo hoanina aloha fahasalamana aloha fandripahalemana aloha zay tsy fantako moa misy ny milaza hoe reny amin'ny pyramide de Maslow sy ny sisa fa zay aloha ny tadiavin'ny vahoaka ka maninona tsy zay aloha ny atao. Tokony ho tsaroan'ireo mpitondra ankehitriny hoy Jean-Jacques Arabenirina fa tsy voazao izy ireo no nitantana ny firenena ary tsy mandrakizay ny fitondrana firenena tsy misy hery-velona iray afaka milaza fa ampandroso any Madagasikara samby rery. Fa isan'ireo tonga nanatrika ny fiona no nikarakarainy vondrona telotonta dia ny PAM izay natao omaly Rivo Rakotovao filohan'ny HVM. Fionana natao sehatra fifanakaloza-kevitra momba ny krizy lalina iainan'ny Madagasikara. No mafisiny ity mpanao politika ity fa tsy araka hitondra amin'ireo mpitondra ankehitriny ny HVM no ny fampitehany firenena kanefa iombona ny hevitra amin'ny PAM ny tsy tokony sy nakorontana sy fiaran'ny fanoherana sy avy amin'ny fitondrana mitady vahaolana isoroany ny krizy lalina tsy azo arenina intsony aoriana kely ao fanadadiana. Efatra amin'izay no nanaovana antso ny amin'ny tokony sy ny fifanakaloza-kevitra politika saingy hatramin'izao dia mini manampitsofina ireo mpiaradia sy pomba ny fitondrana izay tsy manaiky fa misy krizy politika sy sosialy lalina iainan'ny malagasy amin'izao fotoan'izao hoy ny filohan'ny antoko politika hery vaovao ny Madagasikara. Tsy manana finiavana anangana sehatra ifampiresahana sy tadiavam-baholana ireo pomba ny fitondrana hoy Rivo Rakotovao nanamafy. Isan'ireo mpanao politika nanatrika ny fionana no karakarain'ny vondrona telotonta omaly moa ny tenany ny solotenany antoko HVM sy ny firaisankina. Za tsy dia nisy ny olona mihitsy miaingana eo fa tsy dia misy ny olona mihina zao mpitondro zao dia manana an'izany ataoko hoe fambonitsainy zany manaiky fa misy zavatra tsy mety zao. Misy crise sociale eto, misy crise économique lehibe eto, mety misy crise politique koa eto satria zany mahatonga ny fanoherana mitady ny hevitra rehetrarehetra mba hialan'ny firenena amin'izao manahirana zao. Tsy mbola nampiseho mihitsy ty fitondram-panjakana ity ny fahavononany ifampieno amin'izany. Fa inona ny lazainy hoe olona tsy tia tanindrazany reo, olona malahelo se zany reo, olona aminy olona tsy manana tsy tokony hiteny intsony reo fa anazy aloha ny fahefana ka zay ny lazaiko dia isorana aloha ny mpikarakara nanana hevitra an'izay. Faharoa ny hevitra ny eto moa zany dia hoe anisan'ny tondrozotra azo tanjona fa tsy tondrozotra ho atao dia ny afahana manao miato kely miresaka ary anangana zavatra ikambanana iarahana fa tsy ikambanana tantanana firenena. Eo zany ny tena hevitra fototra tsy mitovy ary lazaiko tapabe maso tao zany tsy afaka hiara hitondra amin'izao mpitondra izao kosa ny antoko HVM hoy Rivo Rakotovao nanamarika satria miariary ny fampitehan'ny firenena mitombo ny fahantrana potika ny fotodrafitrasa ary mihamafy ny fijalian'ny vahoaka. Miombon-kevitra amin'ny PAM kosa nefa ny HVM fa tsy ilaina intsony ny miditra amin'ny korotana satria anampitrotraka ny fahasahiranany vahoaka zany tokony fantohana ny fionana ikaroham-baholana ho ihatra amin'ny fanehoan-keviny. Fa tsy afaka ny konikonina fiarahana mitondra amin'izao fomba fitotantanana zao ny raha ny antoko HVM ny resahako satria zay dia efa niteny an'izany foana raha mafisiko mihitsy fa mbola président Sénat tamin'ny fotoanandro dia anisan'ny tory mihitsy zao fomba fitantanana fitondram-panjakana zao zay tsy manara-dalàna manitsakitsaka lalam-panorenana ny filoham-pirenena sy ny sisa sy ny sisa dia tsy afaka mihitsy zany raha hoe ndao hiaraka hiditra ao dia toiziny zao fanazy ny fahefana eo zany izy fa zany izay dia efa niteny foana tsy manakana na hiteny ary ny olona hoe zany mitady ary hitondra amin'ireo tsy zany mihitsy fa zay dia anisan'ny momba mihitsy zany hoe afaka mifampiresaka dia mifampiresaka. Tokana ny vahaolana ho hiatrany Rivo Rakotovao ny fitambaran-tsain'ireo olom-pirenena tonga saina sy tsy matahotra ny hijoro manoloana ny fahavoazana mahazo ny malagasy mba tsy hivaky ka hijery izay hevitra hitovizana sy ny fijalian'ny vahoaka. Fitambaran-tsaina ny olona tonga saina sy tsy matahotra hijoro eo amin'lohan'izao fahavoazan'ny firenena zao. Raha zay ny atao hoe mpanohatra dia isika mpanohatra zany. Tsy vakivaky tsy zarazara amin'izay andao hiaraka amin'izay hevitra hitovizana amiko raha nasaina mijery olona dozy hoe tovy hevitra amiko reto fa samy mamoaka daholo tena lasa any amin'ny lavaka mikitrokitroka ny firenentsika potika ny firenentsika na ara-sosialy na ara-politika na ara-ekonomika jereo ny fahorian'ny vahoaka
zay nitambarana ary zay nijoroana ary raha olona toka zao fotoana zao ka nampanao politika izy na olo-tsotra sisika mieritreritra fa zao no mahomby eto amin'ny firenena de io zay tsy mitovy ihany zany na ao anatin'ilay vitsyanisy izy 5 na 10 isan-jato zay mahazo tombony ho anazy manokana amin'izao fomba fitantanana zao. omaly moa no nisy ny fionana no karakarain'ny PAM na ny vondrikery telotota nanatrika izany ny akamaroan'ireo antoko politika avy amin'ny fanoerana tsy nisy tazana teny kosa ireo antoko avy amin'ny fitondrana na dia nandefasana fanasana aza. Ny fampanjariana ny sehatra ny fanabeazana sy ny fitovinjo ny angovo ny demokrasia isan'ireo teboka ny vohitra taorian'ny fivoriamben'ireo firaisamonim-pirenena mpikambana ao anatin'ny SADC akanaovan'izy ireo fitakinana ampiaran'izany isina fampandrosoana nentina teo anatrian'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny ponina isosikevitra fanatsarana natolotry ny firaisamonim-pirenena takina fampiarana eo androany fanampanazavana. Mampaneno lakilosy ary manaitra ireo firenena 12 ao anatin'ny SADC ny fivondronan'ireo firaisamonim-pirenena ny amin'ny fampiarana ny demokrasia. Miatery ny fahalalana maneho hevitra sy miteny hoy ny fanazavana ka tsy azo ekena. Fototra iray tsy isina fampandrosoana ary amparefy ny fanjakana tsara tantanjany hoy ny fanamafisana. Tokony hojerena mitovy avokoa ny olo-pirenena anatin'ny famendrehana hoy ny firaisamonim-pirenena. Tiana ihany koa ny maneho ary tsy makasitraka ny fiatereny fahafahana manao hevitra sy miteny ary ny tontolo ara-demokratika eto amin'ny firenena mikambana ao anatin'ny SADC satria izay dia mety amparefy ny fametrahantsika ny fanjakana tsaratantana sy ny fampandrosoana maharitra fa tokony hojerena mitovy daholo ny olo-pirenena ary mahanazoa iainana fiainana ao anatin'ny filaminana sy ao anatin'ny fahamendrehana ny vahoaka sy ny pirenena rehetrarehetra ato amin'ny firenena SADC. Mitaky fanavozana sy fanovana ihany koa ny rafitra fanabeazana hoy ny fanamafisana mba tena ambaly ny filan'ireo ankizy ato amin'ny faritry SADC zany. Tsy ho pisitraka fotsiny ireo ankizy fa anjara feno amin'ny raharam-pirenena. Mitaky zay mba tena ho voaray ny tanora sy ny ankizy amin'ny paikady apetraka eto amin'ny SADC. Tsy ho sitraka fotsiny ihany fa tena ho mpandray anjara ny fanapaha-kevitra ara-politika mba tena isy ny fandraisana anjara ohatra ny amin'ny resaka fivaovan'ny toetrandro sy ireo ady sisika rehetrarehetra amin'ny sehatra tokony andraisan'ny tanora sy ny ankizy anjara fanapaha-kevitra ara-politika. Ankoatra ireo teboka nasongadin'ny firaisamonim-pirenena ny fampiroboroboana ny toe-karena. Mitaky ny amitrana modely ara-toe-karena manome laram-pamehana ny varotra ara-drariny mba hiteraka tombotsoa. Izay dia mitaky ny amitrana modely ahafahana miara-miasa ara-ekonomika izay manome laram-pahamehana ny varotra ara-drariny ary mba hisy tombotsoa ho voazara ara-drariny ny fandraisana anjara ireo mpiantsehatra rehetrarehetra. Ny verimberina matetika ary niteraka dihevitra nandritra ny fivoriamben'ireo firaisamonim-pirenena mpikambana ao anatin'ny SADC ny famitoviana lenta ny lahy sy ny vavy. Nisy ny sosikevitra narosin'izy ireo amin'izany. Tena tsy ekena ary toerina ny resaka fanitsakitsahana ny resaka fanavakavahana momba ny fananana zany sy ny ametrahana fomba fiasa andraisan'rehetra anjara hanoerana amin'izay fanavakavahana sy ny fanamiliana amin'ny resaka momba ny fananana sy mahavehivavy sy mahalehilahy zay mba hisy tsara ny fahasahana misitraka miaraka sosialy sy ny ara-ekonomika amin'ireo tsy misy fanavahana mahalehilahy ny mahavehivavy. Naterina vetrany io arivo io anatrian'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny ponina ireo fenkevitra sy sosikevitra narosiny firaisamonim-pirenena ao anatin'ny faritry SADC.
andrasana kosa ny tena ampiaranjany ho ny fanamafisany raha tsy aiviny nanomboka ny alatsinainy ary ny farana androany zoma ity fivoriomben'ny fraisamonim-pirenena ity tetsy akoron-drano lafimavao afatanteraka kosa indray 30 janoary 7 roambiroapolo aogositra 2024 nodimandry teo amin'ny 7 taona ny vadiny filohampirenena teo aloha Céline Ratsiraka teraka velonjara vadina velany tompoklany amiral Didier Ratsiraka izay nitondra ny Madagasikara ny taona 7 hatramin'ny taona 3 sy ny taona 7 hatramin'ny taona 2 raha ny vaovao avy amin'ny fianakaviana dia narary teny amin'ny hopitaly miaramila Seny Sosoavinandrina efa mambola Andramatoa Céline Ratsiraka ka izao nindosy ny fahafatesana izao isan'ny nanamarika ity vadiny filohampirenena teo aloha ity ny fananganana ireo akanjaza manerana ny Madagasikara izay toa amin'ny fondrina MBS dia mirary finoana feno sy mankahery ny fianakaviana Mandidina izay vaovao fahasalamana izay mila jerena akaiky ny fototry ny olana eny anevon'ireo toeram-pitsaboana miankina amin'ny fanjakana tsy tompona andraikitra amin'ny tsy fampiny fanafody sy fitaovana eny amin'ireo hopitaly mpanjakana ireo mpiasa ny fahasalamana hoy ny sandikany paramedy eto Madagasikara notsahiviny Ralbe Rajerso fa andraikitra ny fanjakana ny manampy sy mameno ireo fitaovana ilaina tokony ajanona ihany koa izy ny fanerena ankolaka ireo mpiasa mpanjakana no politika sy ny famondratoerana ireo mpiasa mpanjakana tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana fanadiadiana nataon'ny Narcisse Karazafy sy Taiziniana tokony hojerena akaiky ny fototry ny olana rehefa misy marary eny anivon'ny hopitaly mpanjakana hoy ny sandikany paramedy eto Madagasikara sarotra ho an'ny mpiasa ny fahasalamana ny milaza fa misy ny tandrevaka kanefa raha tsy ampy ny fanafody ny fandriana sy ny fitaovana maro samihafa dia ny mpiasa ny fahasalamana veno diso hoy ny sandika mametra-pantanina no tsy aiviny fa andraikitra lehibe ho an'ny fanjakana ny manampy sy mameno izay fanafody sy fitaovana ilaina eny anivon'ny hopitaly satria mamita ny asa nampandraiketina aminy ireo mpiasa ny fahasalamana fa tsy tompona andraikitra amin'ny tsy fahampiny ny fitaovana sy ny fanafody raha tsy misy ve fanafody na tsy misy ilay ataoko hoe stoky azadino fa raha mampiasa sérum antibotulique tsika misy stock fa tsy hoe raha misy fanampizenana ara-tsakafo dia olona fa 4 arivo dia hoampy stock io 10 minitra dia tapitra le stock ny olona ray mety alany sérum mafiry zany hoe avy aiza ny tena fotsotry ny olana raha tsy ampy ho aza izavatra ny mpiasa ve no ataoko hoe nanao an'lizy aposy sa nihinana an'lizy tany an-trano tany mialatsiny amin'ilay fitenenana sa ny fanjakana izay tokony hamaty an'ireny intrant de santé sy ny consommable isan-karazany ireny ny tsy nahavitany adidiny fa mampalahelo le fiteny hoe andao ny mpiasa ny fahasalamana no ezahana enjehina afahan'ny fanjakana amin'ny justifie ny tenany izay averiko indray fa ny tompona andraikitra lehibe voalohany ao dia ny fanjakana mamatsy ny matériel ny fanjakana mamatsy ny fanafody ny fanjakana no mamatsy ny zavatra rehetra ilaina ao anatin'ny toeram-pitsaboana fa ny anjarana mpiasa dia manita le asa fotsiny ka raha tsy ampy rehefa fitaovandreny tsy misy adoson'ny mpiasa ny fahasalamana zany na kely ary fa ny fanjakana ny tokony andiny tena hoe aiza ho aiza maro ary zay mbola itenenanay hoe ilay ministera natao hitantana amin'ny fahasalamam-bahoaka ve mbola mahafa-poso maharesy lahatra antsika ihany sa misy zavatra tokony hojerenao anjarantsika mamaly an'izany ankoatra izay nambarany fa tsy vao androany no nisy olana ny mpiasa-mpanjakana ary matoa ny fanjakana marisarisa dia taratry ny asa-mpanjakana tsy zarizary sy tsy mandeha amin'ny laoniny izany ny marikarama izay iaina ny mpiasa-mpanjakana dia mbola marikarama tamin'ny fitondran'ny Filoha Philbert Tsiranana ambonin'ireo dia terena ankolaka nao politika ny mpiasa-mpanjakana ka izay mpiasa tsy manaraka ny firehekevitry ny fitondrana dia mahazo famindran-toerana avy hatrany raha navaozina ny sataka be ny feny asa-mpanjakana ny loi 2003-011 tamin'ny taona 3 dia anisan'ny petraka ao anatin'ny exposé des motifs no hoe dépolitisation de l'administration fa amin'izao fotoana izao mandainga zay samy teny hoe tsy ampanaovina politika mpiasa-mpanjakana amin'izao fotoana izao terena anao politika mpiasa-mpanjakana amin'izao fotoana izao fa maninona ny hoe terena dia mety hisy teny manko hoe zay tsy manery mpiasa-mpanjakana tena manery fa amin'ny fomba ankolaka zay tsy mitovy hevitra mahazo affectation firifiry ny namanay ny latsaka be ny tanàna teo tsy tamin'ny atoko anankiray zay be mpanohana dia rehefa tsy lany dia tonga dia mahazo affectation le olona ary any amin'ny farany lavitra mampalahelo zany
ny administration tsy tokony hidirany politika teknisianna ny ao a dia aloha ny teknisianna anao an'izay asan'izay fa zay teknisianna te hanao politika dia mivoaka n'ilay sihatra izy aloha dia any amin'ny politika indray izy tsy misy bety zany satria sady olo-pirenena ny mpiasam-panjakana vo mpiasam-panjakana dikan'izay a afaka miresaka ny sehatra ny firenena izy aloha fa rehefa any amin'ny sehatry ny asany izy a dia miresaka ny asany fotsiny zay zany no zavatra iverinay hoe tsy dia mamparary sy mampandringa izay misy fiatraikana ty amin'ny fiainam-pirenena ray manontolo nao mafisiny afa tokony ny fampandrosoana ny firenena no imason'ny fitondrana afa tsy ny faniliana ireo mpiasa-panjakana tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana rehefa mitodika makany amin'ny fitsinjovana ny vahoaka ny fampandrosoana dia mety amin'ny mpiasa-panjakana ho hiatrany SSM manana mafy voafidy ho filohan'ny bureau national ny syndicat ny ireo mpitantandra ra-panjakana na sinady irakotondra-manana sy lofitaina lalaina ho an'ny fempitom-piasana efa taona ho avy raha nivokatry ny fividianana natao androany nandritra ny fivoriam-be ny syndicat des administrateurs civils mpifaninana roa no nrotsaka hovidiana ka resy teo anatrehany ny filohan'ny sinady teo aloha raha olona rivo solona valina Paolo fanadiadiany eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala ny farana treo ny mahafilohan'ny syndicat ny mpitantandra ra-panjakana na sinady anira olona rivo solona valina Paolo rehefa resy nandritra ny fividianana no tanteraina androany nandritra ny fivoriam-be ny syndicat des administrateurs civils lasa nirakotondra-manana sy lofitaina lalaina ny toeran'ny filoha raha nivoka-pividianana ny préfet ny Maintirano araka izany no hitantana ity syndicat ity manomboka izao ary asa mandritra ny efa-taona manaraka mpifaninana roa ihany no nilatsaka hovidiana nahitana ny lisitra mitondra larana voalohany rakotondra-manana sy lofitaina lalaina miaraka amin'ny teny faneva make sinad great again ary ny larana faharoa raha olona rivo solona valina Paolo lay dizapoter naharitra adiny roa ny fividianana nanomboka tamin'ny iray ora ary ny farana tamin'ny telo ora tolakandro teo misa 770 nisa n'ireo mpifidy voasoratra anarana ka 730 izany hoe tsy ampy ny atsasak'ireo administrateur civil akory no tonga nandatsabato misa roa ny vato fotsy ary nisy vato maty ray 270 tamin'ireo vato manan-kery no azon'ny mpifaninana larana voalohany ka nazon'ny fandresena miaraka amin'ny sambato 720 faingo oatra 10 isanjato raha raiky amin'zato kosa no vato azo ny larana faharoa pejy ny fampianarana kosa indray 3,7 isanjato ny taom-pambiazana baccalauréat amin'ny faritany Toliary raha nivoaka mpanadinana nivoaka alina ho an'Antananarivo tapaka nandritra ny délibération no tanterahina teny Ankatso androany fa isa 10/20 na 12 vao afaka baccalauréat ny mpiadina ho an'ny Antananarivo raha ny fanazavan'ny filoha-lefitry ny université ampiakarana ny lentany fampianarana no antony nanampanazo folo raha ny fanazavana andrasana ivoaka amin'ny ty farany herinandro ity kosa ny vokatra ho an'ny eto Antananarivo fanampanazavana folo amin'ny roapolo na 10/20 ny délibération ny fanadina-panjakana baccalauréat ho an'ny eto amin'ny faritany Antananarivo noty izay manome tapafana manodidina ny 7,7 isanjato raha ny fanazavana nentin'ny mpampianatra iray androany ampiakarana ny lentany fampianarana no antony nanampahanazy ho folo raha ny fanazavana tsikaritra atao anatin'izany kosa fanidina ny lentany fahaizan'ny mpianatra ka mamitotongana ny firenena manamafy zany ny tokony anatsarana ny seha-mpampianarana ny délibération tapaka farany zany dia 10/20 zany hoe raha ny tanjona zany dia hoe mba manana ny valeurany tsara zany a le fanadinana eto Madagasikara ary ihany koa ny mpianatra izay afa-panadinana zany dia manana ny maha izy azy ihany koa ny tapahafahana zany raha oharina tamin'ny herintaona dia somary nidina kely izy zany fa tsy ny fidinana zany ny zava-dehibe fa ny le hoe ny leta-pahaizan'ny mpianatra sy mampakatra ny valeuran'ilay atao hoe fampianarana eto Madagasikara raha ny délibération nivoaka teo moa zany a hoe 10/20 a dia eo amin'ny 5,7 isanjato faingo fito zay zany ny vokatra azy ho an'ny teto Antananarivo hitantsika amin'izao zany fa hoe memidina ny leta-pahaizan'ny mpianatra dia isan'ny mampitotongana ny firenentsika koa zay amin'ny ankapobeny ka rehefa izay zany mitranga dia mazava ho azy zany fa efa tonga saina zany ny olona rehetrarehetra hoe mila jereny ty firenentsika ity dia any amin'ny fampianarana isan'ny anankiray fototra ampiakarana an'izay zavatra zay tompona ndraikitra malona ny fidinany tapahafana baccalauréat ny rehetra mitaky fanatsarana ny politika pirenena amitrana amin'ny toerana tokony isy azy ny fanabeazana sy ny mpampianatra ho ny filoha-lefitry ny université
amin'izay midina ny tapafana antony maro zany hoe io tsy voatery hoe ety amin'ny baccalauréat no tsara antsika hoe ihany fa io ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara mihitsy zany tokony mila hoe ahoana ny anatsarana azy amin'ny lafiny maro samihafa. No tsy voatery hoe ny mpampianatra ihany fa ny tokony hoe amin'ny politika ny firenena mihitsy zany ametrahana ny fampianarana sy ny fanabeazana amin'ny toerana tokony isy azy. Dia amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana ao anatin'izay ny olombelona, ny mpampianatra ny tiako tenenina amin'izany, ny mpandrarana ny fampianarana sy ny karazana, fa mahatsapitsika fa indraindray ny mpampianatra zany atao kilabo foana dia izay mahatonga hoe fa olana fantatro amin'io dia ametrahana an'ilay olombelona, ilay mpampianatra sy mpianatra amin'ny tokony le toerana isy azy zany. Lidina kosa ny tapafana fanadinana tao amin'ny faritany ny Toliara. Tamin'ireo 524,740 na mpianatra ny soratra anarana, 2,740 nahazo mari-pahaizana, manome salanisa 3,70 faingo 4,700 zany tamin'ity taom-pianarana ity, raha 3,70 tamin'ny taon-dasa. Laharana ambony indrindra 17,04 moyenne, mention très bien, avy amin'ny collège privé institution Père Barré. Ao amin'ny teknika dia teto Toliara ihany lycée technique Toliara nahazo ny salanisa 16,04 sur 20. Mention très bien. Raha ny salanisa tsika tamin'ny taolasa dia 63,01%. Dia nahitana fidinana zany izay salanisa izay tamin'ity taona 2025. Voahaja tanteraka ny fotoana ny voan'ny valim-panadinana baccalauréat any Toliara ho ny filohan'ny université tamantoerana. Nateo azy ireo olana tamin'ny fanatanterana ny fanadinana sy ny fitsarana. Ratsaivina, efa mahatratraina amin'ny 50 ireo tranga fanjikan-dalana hita tamin'ny fotoam-panadinana rano vaovao. Afaliana no hita teny amin'ireo mpianatra vao nivoaka ny valim-panadinana alina. Tena tsy avaly afofa tena valy aho. Tena valy tsy napozy formation bien aho. Tena valy. Sasany anjamaty zao henany io hianatsy amin'ny banky and business. Antananarivo any school, Antananarivo any. Tena faly, efa nampozy avao fe mahadosy zany mahita anareo mipetaka ao anareo. Tena faly aloha satria tena fa nieritseritsy hoe tsy hoafa satria délibération napatahotsy pourcentage koa tena tsy andany tena napatahotsy koa. Passable. Maçon ao amin'ny namana mbo tsy niapaka iny fa manahaka azy zao fa nangalaky injo fe tsy nikidy fa mila mamerina avao ndraiky dia mianatsy soa avao tena iko foly matière de base. Tsy aivina fa fianaratsony namoaka ny vokatra voalohany manana tapafana 7,10 faingo 2,10 isanjato, Mahajanga 7,10 faingo 7,70 isanjato, Toamasina 5,10 faingo 4,30 isanjato. Andrasana ivoaka amin'ity farany herinandro ity kosa ny valim-panadinana eto amin'ny faritany Antananarivo taorian'ny fanatanterana ny délibération Androany Zoma. Indray-mbavy eo amin'ny vaovaony fanatanjahantena tafakatra amin'ny dingany manasadalana amin'ny lalao-tranony 420 ny bareny Madagasikara rehefa nandavo amin'izareo Keniana ny hariva teo. Nisaraka raisiray ny baolina izay tafitry fenoasina teo minitra fa 40 ny lalaovana ka nitota amin'ny fanalavam-potoana rehefa tsy nisy natafitra baolina intsony. Niditra tamin'ny fandakana tirobut Kenya sy Madagasikara ka resy 3-4 zareo Keniana. Do mpiandry Tsadoby malagasy hatrany kosa no mpilalao metrika tamin'ireo lalao ireo Mariana moa fahiry amin'ny Soudan sy Algérie no ifandona amin'ny Madagasikara amin'ny lalao manasadalana izay ho tanterahina ny 20 aogositra izao izay atao ao amin'ny kianja ny Benjamin Stadium amin'ny 10 ora sy sasany ora eto Madagasikara. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray nafatesan'olona 20 farafahakeliny ny fanafiana roa na herivaika tao Colombie omaly. Fanafiana izay nataony vondrona amin'ny tapiadina kalashka ho ireo manam-pahefana any an-toerana fanadiadina. Fanafiana tamin'ny alalan'ny camion voasesika bomba no nafatesana olona farafahakeliny 20 tao Colombie omaly. Nanameloko izany ministry ny fiarovana izay laza fa fanafiana tsy misy fitsimbinana natao tamin'ny sivily ity miseho ity.
etsakilany tao faritra a Colombie tao Malify polisy 12 no namony ainy rehefa notafian'ny vondrona amin'ny tapiadina ny angidimby iray nitondra piasa ho any amin'ny faritra Antioquia izay mikendry ny anesorana ny voly ravin-coca fotsitry ny fanaovana cocaïne nanondry ny vondrona amin'ny tapiadina Kemileros Kalarka sampany Estado Mayor Central ho tompona andraikitra amin'ity fanafiana ity ny fanjakana colombiana Mariana mo fa olona 70 naratra nandritry ny fanafiana mahery vaika tany Colombie io. Any États-Unis nametraka fifanarahana ara-barotra vaovao ny vondrona Europeana sy États-Unis ny farany volana Jolay teo tany Écosse. Hitondra fiarovana sy fahafana mialoha ny fiara-miasa ara-barotra lehibe indrindra maneran-tany ity fifanarahana ity ho ny filohan'ny vondrona Europeana. Fanampanazavana. Araka ny voalaza ny vondrona Europeana anome tombony lehibe ho an'ireo orinasa Europeana ny fanambarana iraisana satria namafy ny toerana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Anisan'ny fepetra voalohany tafiditra ao anatin'ny fifanarahana ny fametrahana an-tahan'etra amin'ny entana Europeana miditra any États-Unis ho 500 isanjato. Tsy sehatra fanampiny intsony fa io 500 isanjato no ampiarina. Tombony lehibe ho an'i Europe izany satria ambany lavitra noho ny firenena hafa ny etra hiatra amin'ireo entany. Na izany aza misy fepetrana petraka tsy nidina avetrana 500 isanjato ny etra amin'ny fiara Europeana raha tsy manafoana ny etra amin'ny vokatra industrialy avy any États-Unis ny vondrona Europeana. Voalaza ihany koa fa hividy angovo avy any États-Unis mitentana 570 miliara dolara i Europe hatramin'ny taona 2024 ary ampiasa vola 100 miliara dolara amin'ireo sehatra stratégique amerikana. Na dia mitondra tombony amin'ny lafiny sasany aza ny fifanarahana dia miteraka fatiantoka ka nisy ireo fanoherana izany. Maro amin'ireo mpanao politika sy mpitarika orinasa Europeana no milaza fa tsy mifandanja ity fifanarahana ity indrindra ny sehatry ny divay sy ny toka izay tsy mahazo fanavotana amin'ny tahany etra fototra. Nilaza izy ireo fa fototra be ho an'i Europa ity fifanarahana ity. Manohana izany nanamafy ny vondrona Europeana fa dingana voalohany ihany ity ary antenaina fa hanokatra lalana amin'ny fifandraisana maharitra sy azo itokisana ary ahazona tombotsoa sy fanalefahana ehitra bebe koa amin'ny ho avy. Tranga hafakely azo atao tsara ny manjavona tsy misy pahita intsony ary any Japon no ahitany izany. Ny fony lavaka mainty goavana be iray ka nampitolagaga ny rehetra. Planeta vao hita anisany azo nenana sady fanantenana vaovao amin'ny fiainana ivelan'ny tany ireo no entiny saranjaratiana amintsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Araoary. Planeta vao hita anisany mety azo nenana ka fanantenana vaovao ny fiainana ivelan'ny tany ny L98-59F. Zava-baovao nagaga hita tamin'ny alalan'ny fikaroana natao mpikaroko avy ao amin'ny Université Montréal ny planeta L98-59F. Any amin'ny 35 année-lumière miala amin'ny tany ao amin'ny rafitra kintana mena antsoina hoe L98-59 no misy azy. Misy endrika hitovizany amin'ny tany ny L98-59F ary ao anatin'ny faritra antsoina hoe azonenana izay midika fa mety anana toetra ny tontolo ahafahana miaina. Mihodina manodidina ny kintana mandritra ny 320 andro ity planeta ity ahafahany mpikaroka mandinika azy amin'ny fitaovana toy ny télescope James Webb. Manamafy ny fahitana ny L98-59F fa na dia kintana kely aza ny L98-59 dia afaka mitondra planeta iray azonenana. Mety ho dingana lehibe amin'ny fikarohana tany faharoa izao raha toa ka misy atmosfera sy rano ao aminy. Medika izany fa mihatsara hatrany ny fafana amin'ny safidy toerana vaovao amin'ny ho avy sy ny fahaiza mamantatra ny fisian'ny fiainana any ivelan'ny planetantsika. Lavaka mainty goavana ny foindray, zavan-tranga mampitolagaga. Efa natorina nandritry ny taona maro ilay lavaka mainty goavana any amin'ny faritra galaxy lavitra. Kinantso taboka teo ny fohy izy ary nanomboka ny sitona entona sy vovoka manodidina azy. Vokany nipoaka ny angovo mahery vaika izay tazana hatrany amin'ny faritra lavitra indrindra amin'ny abakabaka.
ity tranga tsy fahita firy ity dia voarakitra ireo teleskaopy matanjaka ka manome fahafahana tsy manam-paharoa ny paesiansa anaramaso ny fomba fifoazan'ny lavaka mainty ary amin'ny fahanginana ho amin'ny fihetsika maherisetra. Ankoatr'izany manampy antsika atakatra bebe koa ny fivoaran'ny galaksia sy ny fomba fifandraisana amin'ireo kosmika lehibe toy izao ihany koa ity zava-mitranga ity. Azo lazaina fa tsy vitany hoe mahatalanjona fotsiny fa manokatra varavarana vaovao amin'ny fahalalana ny misteriny abakabaka. Azo atao tsara ny manjavona tsy misy pahita intsony any Japon. Olona manodidina ny iray hetsy sisa isan-taona no misafidy ny anao izany any an-toerana. Joatsono iantsona ny olona manao ity safidy ity izay midika arabakiteny hoe efa niala tety ambony tany. Misafidy ny ala mifonena n'ilay olona ary manorina fiainam-baovao any amin'ny toeran-kafa tsy misy pahita fa ao Japon ihany. Olona mandositra trosa tsy indry ara-piarahamonina sy te hiala amin'ny enatra na fahaditsona natao teo amin'ny fiainana ary olona te hanorina fiainana vaovao tsy misy pahita no manao ity safidy ity. Efa misy orinasa manokana manampy azy anjavona amin'ny fomba mangina any Japon amin'ny fotoana voatondro tsara sady tsy misy pahalala io orinasa io no tonga maka ilay olona sy ny entana mbola ilainy amin'ilay fifindra-monina tsy misy pahita intsony. Dia iny vaovao iny ihany koa tombo kilasy tombo vavy no manakatona tanteraka ny fampalalam-baovao tamin'ity anio ity. Ankasitrahana fenana nanaraka izany hatramin'ny farany tenako mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitsy indray. Veloma tompoko.